Voleo amin'izay sehatry ny baolina kitra izay ihany fa hamakasika ny ligina Analamanga koa indray izay hiatrika fifidianana atoato. Ny tapabolana afaka tapabolana tokoa no antanterahana izay fifidianana eo anivon'ny ligina Analamanga hitantana indray ity ligy ity mialohan'io anefa araka ny fantatra dia nanjehy nijery ny hevizotrin'ny lalao famarana fedinan'ny ambaran'i Madagasikara farany teo tany Renivohitra Bonatany ny lehibena section misa sivy izany niaraka moa tamin'ireo mpitantana teo anivon'ity ligina Analamanga ity. Zanga moa zany mazava ho azy fa Analamanga anankiroa no nanao ny finale ny telo Coupe de Madagascar zany taty dia mba nentina ny membre ny assemblée générale ny ligue zany nentin'ny ligue taty Mahajanga nanatrika an'ireny lalao famarana ireny ary rariny sitsiny raha namarana an'izao zay ny anankiray faharoa koa tapitra amin'ny ty taona ity ny mandana eny nandritra ny efataona ny tantanana ireo zany tao anatin'ny ligue zany sy ireo section ireo dia rariny sitsiny raha farananay amin'ny zavatra tsara tahaka an'izao ny mandanay ary hita eo indray ny tohan'ny manda manaraka zany amin'ny manomboka amin'ny taona ho avy raha sitrapona.